Efitra doza ka namoy ny ainy teo anelanelan'ny fokontany Ankiliberengy sy Ankoroka ny ben'ny tanàna ny Andranolava distriktan'ny Sakara iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampidrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsifiko zay dia ny mahakasika ny fahalasana ny ben'ny tanàna izay any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vehivavy iray no terabao zazakely teo anolohan'ny komisaria CSP 8 Analamahitsy tamin'iny andro ny afaka omaly iny. Ny fanombonan'ireo pôlisy ny fikarakarana azy ary naterin'izy ireo any amin'ny hôpitaly avy eo. Tsara ho marihina fa samy salama ny reny sy ny zaza taorian'izao fahaterahana izao. Tsy nanampo ity vehivavy ity fa ho teraka teny an-dalana ary ireo pôlisy ihany koa dia taitra sy talanjona avokoa raha vantany vao nahita an'ity vehivavy ity izay terabao teo anolohan'ny komisaria izay. Arabaina araka izany ity vehivavy izay terabao ity fa nahazo 5 sy fara aingane ho tompo tezaina ilay zaza. Agent de sécurité mamo voatery nanokafana famitorana teny amin'ny pôlisy tsara lalàna araky ny vaovao voaray tamin'iny androny omaly iny. Dominy tsy hopainy izay olona nifanena taminy teny amin'ny manodidina ny tsara lalàna iny. Nisy pôlisy iray mba niteny azy kanjo nopainy ihany koa sady nodarohany. Tsy namaly nidaroka nataony ilay pôlisy fa niezaka nifehy sy nitondra azy teny amin'ny komisaria Foibe. Aorian'ny famitorana dia hatolotra ny fampanoavana ity lehilahy izay voalaza fa agent de sécurité mamo ka tsy mahafehy tena ity. Ny avatra tantandrema iandry izy ireo amin'ny fisotroana rehefa hita fa tsy zakan'ny loha sy ny saina ilay mamo dia aleo tsy misotro mihitsiny fa ny zavatra tahaka an'izao dia mety hampididoza ho anao ary ihany koa mety hampididoza ho an'ny hafa. Izao zany ilay araky ny fitenenana manao hoe mamo ka niantso pôlisy. Eo am'resaka halatra moto indray efa matetika isika no mandresy mahita fa misy foana ny halatra moto izay tena mahazo vahana ao an-drenivohitra ao. Tovolahy iray no tratran'ny pôlisy pirenena CSP 4 nangalatra moto tao amin'ny tokantrano iray teny Manirsoa centre tamin'iny andro ny afaka omaly maraina iny. Natolotra ny pôlisy sy misahana ny zaza PMP izy satria vao 17 taona monja. Mahagaga sy mahatalanjona ihany ny trangan-javatra tahaka an'itony satria tovolahy mbola tena erotrerony izany 17 taona monja izany nefa dia efa miditra amin'izay sehatry ny fangalarana izay sahady. Ry ray aman-dreny ampianariny zaza ary zoro amin'ny lalana tokony handehanany izay lalana tsara sy tokony hahasoa azy fa tsy sanatria avela mivarilavo amin'izay resaka halatra ety sy roa izay ka ny hafarany mety gadra na ihany koa mety ho fatin'olona. Ao anatin'ny halatra ihany lehilahy iray izay nangalatra bisikleta kely teny Mahazorivo voasambotra ny pôlisy CSBD ny talata lasa teo iny. Tsy mijanona eo amin'ny halatra moto hatrany ireo mpangalatra sy ireo mpanao ratsy amin'izao fotoana izao fa hatramin'ny bisikleta dia misy mpangalatra foana koa izany efa hatramin'izay mandraka teny androany. Izao zany proof fa efa tsy mifidy rapaka ireo mpangalatra na ny zavatra madinika na ny zavatra lehibe rehefa hitan'izy ireo fa azo rapaka amin'izay halatra izy ireo zay dia iny avy hatrany fa miroso amin'izay fangalarana izay ireo tsy valahara efa zatra miaina sy migalabona ao anatin'izay resaka halatra zavatr'olona izay. Vehivavy iray nivoaka ny trano andeha hiasa eny amin'ny Cash Point no nosakanan jolahy anankiroa teo Kiborigatra commune Fort Dauphin ny talata lasa teo iny. Nanohitra avy hatrany ilay madama na dia nampitahotra azy tamina basy aza ireo olon-dratsy ireo. Saika handrobany poketra misy vola mantsy no tanjany ireo olon-dratsy ireo. Vokany resiny ireo jolahy na dia naratra aza izy tsy lasan'ireo mpanafika ny poketrany. Latsaka teo amin'ilay toerana ny basy sy ny findain'ireo jolahy. Olona enina no efa nisamboriny zandary tamin'ity raharaha fikasana handroba olona sy fandrahonana olona tamina lalan'ny basy ity. Taitra sy talanjona avokoa moa ny rehetra raha vantany voanandre fa ny vehivavy iray nefa dia naharesy jolahy anankiroa
Amin'io Jolay mirongo fitaovam-piadiana no resin'ity vehivavy ity, izany ka tena superwoman hoy ireo rehetra izay nahita sy nandre an'ity vaovao ity. Nitoraka voninkazo an'ity vehivavy ity avokoa ny rehetra izay nahita an'ity vaovao ity miely an-tapazotra Facebook amin'izao fotoana izao fa izany ka tena vehivavy mafy ary tsy mataho masomena hoy izy ireo satria na Jolay anankiroa izay mirongo fitaovam-piadiana aza dia sahy no nifanetra sy niady tamin'izy ireo ary tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany izy amin'izay fikasany ratsy izay noetreretin'ireo Jolay ireo ho atao tamin'izay. Eo am'resaka fanondranana indray tanalahy miisa 420 tratra tao anaty taxi borosy iray avy any Antsirana nahiazo an'Antananarivo ny alarobia lasa teo iny teny amin'ny RN6 distrikany Antsohiny. Tamin'iny andro ny afako maly iny no saika hitsena ireo biby ireo teny amin'ny tompom-piatsonana Makiandoha Tapenaka ny lehilahy iray ka noraisim-potsiny. Ny zandary sy ny Dred Sofia no manao ny famotorana an'ity trangana fanondranana tanalahy ity. Vaovao mampalahelo sy loza mifamoivoizana indray no niseho. Tradoza ka namoy ny ainy teo anilanelan'ny fokontany Ankiliberengy sy Ankororoka ny bentanany ny Andranolava distrikany Sakarahiny. Andriamatoa Ramarosoanambinina Rodi Closet tamin'iny andro ny afako maly mitataho vonana no nitranga ity loza ity. Araky ny voalaza avy any an-toerana trany dia nitondra moto izy ary tojoloza mifamoivoizana tao anatin'ny fandehanana mafy ka noho izany dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fa ho anareo izay mitondra moto na ihany koa mitondra fiara dia mitandrema ihany amin'ny fandehanana mafy diso tafahoatra izay fa noho ny fandehanana mafy diso tafahoatra matetika no mitera-doza ho anareo ary mety hampidi-doza ho an'ny hafa izany raha toa ka tsy voafehy izany fandehanana mafy izany fa efa maro mo nitranga tahaka nitony olona izay namoy ny ainy vokatrin'izay fandehanana mafy izay. Indrindra fa ny fandehanana moto dia tena mila mitandrina tsara satria ny mandeha moto araky ny fitenenana izay dia manao karoseri vatana. Izay sy zay no masaka azona aroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fidiny like ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahavaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.